Mpanjifa miisa 104 mahery eo no voakasiky ny fisondrotan'ny vidin'ny herinaratra raha ny fanazavana nomen'ny JIRAMA, ny orinasa izay mampiasa ny tanjaka ambony sy ny tanjaka antonony avokoa izy ireo, izany hoe ny 4.3 ny mpanjifa fotsiny ihany amin'ireo miisa 5.7 sy 4.9 sy 7 ary 4 manerana ny Madagasikara. Tapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra teo io fampiakarana ny vidin'ny herinaratra io ho an'ireo orinasa sy indostria eto Madagasikara. Mahatratra 20% ny fiakarana ho an'ny taona voalohany ary 40% kosa ny taona manaraka. Olona 4 no nampidirina ponja vonjimaika eny Antanimora taorian'ilay fihetsiketsehana momba ny fahatapahan-jiro teny Ambohipo. Miisa 10 izy ireo no voasambotra ny alatsinainy teo. Raha nambara ny tonia pampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany etsy Anosy dia napetraka eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana ny olona 3 ary ny 3 sisa kosa izay zaza tsy ampy taona dia nalefa nody. Omaly hariva no niakatra fampanoavana izy 10 ireo ary ny talata ho avy izao no iverina hiakatra fitsarana indray. Ankoatra ireo zaza tsy ampy taona, anisan'ny vesatra iampangana azy ireo ny fivoriana tsy nahazahoana alalana sy fanakorontanana fanimbana fananana iombonana sy fananan'olona ary ny fandratrana mpitandro filaminana. Anisan'ny tadiavam-baolana ankoatra ny olana jiro sy ny rano ihany koa ankehitriny ny olana mifandraika amin'ny fako, hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Noresahina manokana nandritra ny fihaonan'ny minisitry ny angovo tamin'ny iraka avy amin'ny orinasa Cambridge Industrie omaly alakamisy ny tetikasa fanodinana fako lasa angovo. Hitondra tombony lehibe io tetikasa io satria sady anampy amin'ny famokarana herinaratra no hanatsara ny fahadiovana sy ny fahasalamam-bahoaka ary anampy amin'ny ady atao amin'ny fiakaran'ny maripana maneran-tany. Eo ihany koa ny fanatrarana ny tanjona momba ny hoavin'ny angovo madio eto Madagasikara. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny kluban'ny Disciple FC fatontosa omaly ny fifanarana amin'ny fifindran'ny tendry Matania Randrianardzon ilalao ao amin'ny kluban'ny ENPPI ao amin'ny kluba diviziona voalohany any Egypte. Aharitra heritaona ny fifanarana eo amin'ny rotonta ny 14 ny volana Oktobra teo no nisidina nakany Egypte i tendry Randrianardzon. Isan'ny antony iray tsy nahafahan'ny lalao nandritra ny fifanisanana tamin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Afrika farany teo ny fikarakarana ny pitsopitsony momba ity fifindrany any Egypte ity. Efa mitily sahady izay mpilalao asolo azy ny Disciple FC sarotra ny anoloran'ny toeran'ny tendry raha ny voalazan'ny Johnny Rizaniana filohan'ity kluba ity saingy tsy maintsy mivonina amin'izany ny kluba rehetra hoy izy. Nanomboka omaly alakamisy ny lalao fitsapana ireo mpikatroka tsipikanety be mandray anjara amin'ny fampifondronana hifantenana ireo mpilalao 4 andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja tsipikanety be. Ankoatra ny fifantenana dia anomanana ireo mpilalao amin'ny fiadinan'ny amboara eran-tany amin'ny taranja tsipikanety be izay atao any Dijon any Frantsa ny volana Desambra ho avy izao ihany koa ity fampifondronana ity. Mpilalao miisa 12 anisan'ny sangany sy manana ny maha-izy azy eo amin'ity taranja ity no nosafidin'ny Federasiona Malagasy momba ny lalao tsipikanety be na ny FSBM andray anjara amin'ny fampifondronana izay mbola nitohy hatramin'ny androany.